fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Henri Anirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Henri Anirina avy amin'ny fiangonana fanany voninahitra miaraba anao indray amin'ity anio ity alohany idirantsika eo anatin'ny fandaharana iara ivavaka sika tompoko rahay malalo misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy afahako manambara indray ny amaminao sy ny atsaranao amin'izao andro miaratsy zao ny atsaranao dia hitanay mandrakariva ary tianay fampizarana amin'ny hafa zany ny fanainao masina nefa ny manery anay amin'ny anaran'i Jesosy amen ya tahiny tompo manokana sika ny fiangonana fanany voninahitra eto Madagasikara zay manana foibe eto Majanga dia manomana congrès lehibe ny amin'io herinandro manaraka io zany hoe larobia lakamisy zoma sabotsy alady iarahana amin'ireo fiangonana avy any amin'ny faritra toy ny Antananarivo, Moramanga, Toamasina, Toliara sy ny aveto antoerana ary amin'ny manodididana ny Mahajanga. Inona ny antony fankalazana ny fahadimy taona nisin'ny fiangonana satria dia 10 taona amin'ny volana septambra ity zay no nisiny zany fiangonana fanany voninahitra izany. Izany amin'ny sabotsy 7 septambra izahay dia manomana etsika ara-panahy lehibe izay etsehan'Andriamanitra indray anova ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny olona. Sabotsy izy io Maison de la Culture 29 septambra tapany maraina manontolo dia isy ny fanosorana evangelista indray amin'izany fotoana izany foretin'ny mpoan'Andriamanitra iraka mitorony filazantsara avy ato anatin'ny fiangonana ity izay miela manerana ny Madagasikara anasako anao sady zay ny amin'iny fa ny amin'ny sabotsy izao dia mitoy ny vavaka izay andraisantsika ny fanovampiainana avy amin'Andriamanitra ao Maison de la Culture ny alahady Hôtel Le Bonheur an-tany Masazy zany dia amin'ny 7 maraina ny manomboka Maison de la Culture fa rehefa tany Masazy kosa dia amin'ny 8 maraina izany mitoy ny fotoam-bavaka latsinainy talata larobia alakamisy isaky ny amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ora amin'ny fiangonana fanany voninahitra eny an-tany Masazy zany hoe bazariny an-tany Masazy mitsofoka kely 20 metatra dia mahita ny fiangonana fanany voninahitra ny miavaka indrindra amin'ireo dia ny fotoana larobia izay asaiko anao eto rehefa avy ao. Baiboly dia milaza hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Hitantsika zany amin'ny Efesianina 5:17 araraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ny Baiboly mihitsy no milaza fa ratsy izao fiainana izao. Ina mahatonga an'ilay izy tsy le fiainana na ratsy fa le olona ny miaratsy zany hoe mitombo ny ratsy fanahy. Baiboly dia milaza ao amin'ny Daniel 12:10 hoe maro no diovina sy ofitsina ary ozantoetra fa ny ratsy fanahy kosa ozy dia mbola anao ratsy ihany. Tsy misy amin'ny ratsy fanahy ozy izy afantatra fa ny endry ihany no afantatra. Amin'izao andro iainantsika zao zany dia misy olona diovina Andriamanitra fitsina Andriamanitra satria mivavaka izy mitady an'Andriamanitra manopan'Andriamanitra hiakatra ho any amin'ny Jesosy ho any an-danitra izy tsy ho ela. Fa misy kosa olona mbola mitoy amin'ny aratsiny dia manoloana an'izany ny aratsiana izany dia hifarana tsy ho ela ny ety amin'ity tany ity. Tsy voaresaka eto zany satria lava be zany fa lefa tsy kelikely ka manoloana an'izany faratsim-piainana izany satria meratsy ny zavatra ataony olona dia mamporisika mihitsy Andriamanitra hoe manaova soa ianareo fa mbola andro afahana manao soa izao. Rehefa kelikely ihany manko ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy dia
hiala eto an-tany ny fiangonana zany hoe ny olona tena hoe nanompo an Jesosy marina isy ny fiavian Jesosy eny amin'ny raha olanitra dia ho akarina ny fiangonana ho any an-danitra. Dia manomboka eo ny atao andro ny fahoriana lehibe eto ambonin'ny tany mandritra ny fito taona dia amin'izay fotoana izay tena fijaliana sy fahoriana ny eto amin'ity tany ity. Tsy misy olona tsara fanahitsony amin'izany fotoana zany ary tsy misy olona anao soa intsony. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe araroty ny andro azo anaovansoa. Dikan'izany misy andro tsy azo anaovana soa intsony. Oviny ho andro rehefa tafakatra ny an-danitra ny fiangonana. Tsisy fanamasina intsony eto, tsisy anjely miasa intsony eto an-tany, fa ny devoly no miasa amin'izay fotoana izay, manana nomena vana ny devoly hiasa eto ambonin'ny tany amin'ny fotoana io. Izy fahoriana lehibe dia hifamono ny olona, hifandratra ny olona. Hoy ny Baiboly hoe ny fatony olona izy dia tahaka ny dika eny an-dalambe. Ohatra ny mahita maloto mipetrapetraka eny amin'ny sisin-dalana ireny. Tahaka izany no ataony olona mahita faty amin'izay fotoana izay, ho avy io fotoana io. Fa amin'izay fotoana izay ny fiangonana tena nitadian'Andriamanitra akarina ho any an-danitra. Tsy anaram-piangonana ilay izy hoe fiangonana X na Y na Z na W, fa ireo olona tena nanompo an Jesosy marina, ireo miakatra ho any an-danitra dia tsy ho tratra ny fahoriana lehibe izy. Ka raha mbola tsy tonga zany ho andro dia io ny atao hoe andro azo anaovan-tsoa. Fa rehefa tafakatra ny fiangonana tsisy fanaovan-tsoa intsony eto an-tany. Inona proof fa tena ratsy ho andro zao? Vetivety tsika tamin'ny asabotsy nahita olona voatifitra tery amin'ny bois sacriterie. Ito mahajanga tsika mahita an'izany. Maraina olona andeha hanao versement firin'olona. Vao tamin'ny herinandro lasa tsika maheno vaovao eny amin'ny hôpitaly eny zaza vao teraka 3 andro misy maka dia misy mangalatra fizarana ny tompo hita ilay izy araka ny vaovao. Iny amin'ny lalana eran'ny 4 eny zay lalana tsy tena ninona firy taloha zao mitebiteby ny olona rehefa hiakatra ao any Antananarivo sidina tia mahajanga fendalo ny lalana. Meratsy zao fiainana izao andro natao anaovan-tsoa zao. Ny soa ataonao dia naisonao valim-potia any an-danitra ary ny soa ataonao izay ahatonga anao mia lehibe hatrany, miaona amin'ny fitahiana sy ny fanambinana Andriamanitra ny olona manao soa. Androany tsy toriteny fa ho arahantsika manontolo ny fotoana izay toetsy amin'ny fanainy voninahitra tamin'ny alarobia Omaly tetsy an-tany Masatsy. Misy moa ny hetsika fanaovan-tsoa tatoaty izay ataon'ny fiangonana. Tamin'ny asabotsy lasa teo dia misy ireo olona hanao baka izay tonga nivavaka atao anatin'ny fiangonana efa zanaka koa ny ankabeazany izay nomena stylo roro avy izy ireo anaovany fanadinana zavatra kely fa zany hoe le hetsika mihitsy ny tadiavan'Andriamanitra. Dia nomena ihany koa frais bajaja izay anaovany fanadinana mandritra ny herinandro ty tsy mandeha bus izy ireo fa mandeha bajaja mandroso verina rehefa mandeha manao ny fanadinana mandrapatapitra ny fanadinany dia nomena azy frais bajaja izay tamin'ny asabotsy. Dia Omaly ihany koa alarobia nisy nihetsika nataon'ny fiangonana nanampy ny fiangonana rahavavy izay manao trano arak'izay azony natao. Ndao arahantsika ny fijoroana vavolombelona, arahantsika ny fivoriam-bavaka, arahantsika ny fiankovana. Nisy ihany koa ny vehivavy anankiray izay narary tratra, narary loha, tsy mety voky rehefa misakafo, tsy mahatsiaro voky mihitsy malany sakafo. Misy 10 kapila 5 plat zany lany eo tsy mety voky izy. Nefa rehefa niaona tamin'ny fanafahan Jesosy tonga dia sitrana teony eo zao izy mavita amin'ny fadianina na 3 andro aza tsy misakafo noho ny fiomanam-panahy. Nefa teo aloha teo izy tsy maintsy mitsako raha vao tsy mitsako dia sahirana izy. Tahin'Andriamanitra tsika andao arahantsika izany. Rimasondo loro bababosakayama nerema sente kelelema sindelelema bosakayama sondo orabababababa yekabashana rupapaka sene nerema masunda larabosaka ebraka masene roma sekelelemo babababa esandayama esuyafutwaremasanda embarkanai enturanai narandesos. Bilang Yasmin.
voninahitra Andriamanitra takle voninahitra zay tahita tombanao any hirana ilay te ahitainao ao sy ny voninahitra Halleluja. fanany voninahitra amin'ny sabotsy 29 septembre sy ny alahady 30 septembre de nanomana etsika ara-panahy lehibe ny fiangonana fanany voninahitra eto Madagasikara zay manana foibe eto Mahajanga. Io fotoana io de manomboka amin'ny fito sasany maraina ato amin'ny Maison de la Culture de toizana amin'ny Hôtel Le Bonheur Antany Masaja akaikin'ny Sija alahady amin'ny 8 maraina. Anasana tsika ponina eto Mahajanga handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Velona Jesosy ary afaka mahita maso ny asa lehibe ataontsika ho anao zay nitotototo hatram'izay ka tsy nahita ny zavatra nitototonao, tsy nahita vokatsoa, ianao nitsabo aretina ka tsy nahazo fanasitranana, ianao nitady vady nefa tsy nety nahazo ny anjaranao, tsy noho ny bika sy ny endrika fa noho ny antony zay tsy fantatrao mihitsy zay natao hoe tsatoka, no misaraka foana isaky ny manambady. Misy hery ara-panahy ao ambadik'ireo zavatra reo zay tsy ho resinao mihitsy na ifampitolomanao mandava-taona azy. Dinio ange vavahely anao zay ny fampitolona tam'izany fa tsy resinao le izy. Fa misy hery ihany koa ao ambadika zao fiainana izao zay antsoina hoe herin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy. Io no iantsoko anao andray an'io hery io ianao amin'ny alalan'ny fandraisana ny Jesosy Kristy de azotsika ravana am'izay ireo herina nakana ny anjara tokony ho anao. Ianao zay isaky ny tady hiakatra ny fiainanao de ohatrany misy tanana foana mampidina azy. Tady hiakatra ny vola angoninao fa misy tanana foana mampidina azy. Tady hiakatra ny isan'ny olona ao anatin'ny fiangonana hoentinao fa misy tanana foana mampidina azy. Tady hiakatra ny ara-panahinao fa misy tanana foana ohatrany hoe mampidina azy mbetika anao mirehatra be amin'ny fanomponan'ny tompo, mangatsika indray mafana be, mangatsika indray. Tahaka zany ihany koa ny tokantranonao mbetika milama be zao krotana tampoka indray raha miverimberiny zany zavatra zany fa tsy hoe indray mandeha fotsiny fa hitanao miverimberiny amin'ny fiainanao zao ny tadidio misy hery ara-panahy ao ambadika zay mampidina azy. Io ny fotoana andraisantsika hery lehibe avy amin'Andriamanitra satria ny Baiboly dia milaza hoe andro efa tokony ampsehon'i Jehova ny heriny izao. Amin'ny Salamo 117 hoy ny Baiboly hoe
ny olonao de mazoto manolo tena amin'ny andro ny herinao, zany hoe zao ny atao hoe andro ny herin'Andriamanitra. Ny tokony ataonao de mazoto manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra am'izao andro ny herin'Andriamanitra zao, fa hiasa mahery Andriamanitra. Manome fotoananao sabotsy 29 septembre sy ny alahady 30 septembre. Ny sabotsy maison de la culture manomboka amin'ny fitsasan'ny maraina, ny alahady 30 septembre manomboka amin'ny Valmaraina hôtel Le Bonheur nantany Masatsy. Fotoana goavany io iarahanao amin'ny pasteur Isidore Andrinerina sy ny fiangonana fanainy voninahitra. Tonga eto mahajanga am'izay fotoana zay ny avy any Toliara, ny avy any Tomasina, ny avy any Tananarivo, ny avy any Moramanga, ny avy eto toerana manodidina de efa hita daholo am'izay fotoana izay. Tahina Andriamanitra hoaratsika ny fijoroana vavolombelona ny vehivavy anankiray izay tsy sitrany na fanafody naretina nazo azy nefa niary efa tonga teo amin'ny tompo ka sy ny herin'Andriamanitra ray mandeha de samy miala. Tahina Andriamanitra aza mbola miala. Anarako Angeline Faizany maro anaka nanina. Zaho mipetraka Tsarano ambony. Tamin'ny mois de décembre igny zaho narary be anatin'ny lohako ao, mavesatra be, ndraiky mitratra koa marary. De rehefa zaho matory hariva, mifoha marany igny de malemilemy vatsako jiaby, de mila mitady sakafo foana. De mandoky ankera zanako anaty trano ao, ramoseko mandoky ankera maraina igny, de mihina ankera zaho am'zany de tsy maheno voky, de mihina sosoa mbola tsy maheno voky foana, de mbola mampividy paty any zanako koa zaho, de mbola tsy maheno voky foana. De farany ohatra zaho mandeha kely miboaka anaty trano kely fotsiny, ndre 5 minutes i masoandro tsy zakako. Na itongotra koa voa tratra amin'ny masoandro na tanako tratra amin'ny masoandro tsy zakako. Karaha resako zay ndre rano fa 3 bidon ahidiko ambony lohako. Tsy hitako mihitsy zay ataoko. De farany nandeha dokotera ambe zay. De avy tamin'ny dokotera nambarany dokotera rerana izy ty. De nameny dokotera calcium miaraka magnesium. De farafody farany tokony mampatanjaka anao ameko anao ty nambarany. De avy tanatrano nina an'iny de ohatrany vomaika nampahalemana ka foana fanafody azoko igny. De ndre dokotera fa gaga mihitsy hoe inona retina mahazo anao ty inona. Anao ameko calcium ameko magnesium tokony atanjaka be anao kaefa anao vomaika faible. De farany nambarany dokotera anao mila manao analyse. De rehefa nanao analyse amizay zaho igny nijerena analyse tsisy aretina. De fina dokotera hafa ndray koa. De nambola nameny dokotera calcium miaraka magnesium miaraka vitamine koa zaho amizany tsy mahita tory. Rehefa matory zaho midobodoboka ataony foko midobodoboka. Taitra boka zaho de taitra be mihitsy zaho tsisy zavatra azoko onona mihitsy. De rehefa ohatra zaho mahita olona le tsara fahitako regny tonga de fahitako tampoka. De foko tsy milamina fa ina zavatra teneny ty nandroany midobodoboka be foana foko tsy milamina mihitsy. De farany nanadary foana moko le aretina de farana nitan'olona mena aretina de nitenen'olona hoe mandehana amin'olona koa anao fa tsoma aretinao tsy aretin'ny dokotera fa mandehana amin'olona foana koa. De nandeha tamin'olona koa mazay iny de avy tamin'olona tany koa tsisy zavatra hitany fa teneny foana hoe anao ty nampisavin'olona. De farany ame zany nandeha nipody nifindra nandeha tamin'reto olo hafa ndray koa de nitriaritriarindreo jiaby mivatako iny asena nitriaritriarina lama de namena fanafody amin'ny tavoahangy misy rano regny. De nisekena iny tsisy nampivo anazy mihitsy. De zaho am'zany rehefa mihinana, ohatra zaho mihinana maraina ke tsy mahazo hanina zaho malemilemy vatako de ty reraka ohatrany tady katina mihitsy reto jiaby tiky. De lasa mihinan-kera maraina de mampividy paty. Tsy maheno kubika ohatrany tsisy sakafo zany mihitsy, tsy maheno voky zany mihitsy. De misy vary 5 kapila am'zany laniko tsy maheno voky zany mihitsy zaho. Tena tsy maheno voky. Zaho am'zany sepitra ty ohatra mizavatra mipenda ty, mizavatra mipenda am'loko, mizavatra mipenda ty. Tsisy mihitsy. Vola amin'io mandeha karaha rano vola am'zany. Mandeha anatin'ny herinandro misy malany 500 000 anatin'ny herinandro. Mandeha foana vola. De kaiky am'zay zany fangoay me zay igny, zaho amin'io anatin'ny zaho mihetsika an'io aretiko mihitsy andro zoma tsara mihitsy tam'zany. Andro zoma am'raika ambin'ny folo. Mantsana be ny tena tsy dino andro zoma am'raika ambin'ny folo me zaho iny. Farany teny tamin'ny ramoseko zaho andeha vavaka hoa. Da andeha vavaka nitokiky moka ramoseko andeha vavaka anao eka nambarako taminazy. De zaho me anatin'ny zaho mihetsika aretina tapa-kevitra andeha vavaka iny mitory tena amin'ny télé am'izay lelan'Andriamanitra pasteur Isidore. De zavatra jiaby niainako iny am'izay, iny jiaby zavatra niteneny tamin'ny télé tao. Hoe anao izy. Efa nieritreritiko amin'io tsy andeha vavaka amin'ny fanay vonetra, eritreritiko amin'ny fandeha fiangonana hafa mihitsy nieritreretiko tamin'izany.
de nitenenina amizay hoe anao zay nararo izy fa nandeha dokotera ho izy nandeha amin'olona nirotorotana izy vatanao jiaby namena rano fisosotry tontondrana vatana reny anao izy fa tsy hitanao tsony zay ataonao izy manatona izy amin'ny sabotsy izy arapitso izy amin'ny valo izy amin'ny tamin'ny gymnase niteneny tam'izany de raha miseko amin'io mahita zavatra tenen'ny pasteur Isidore amin'ny télé iny tonga de mitondra nakakaran'izao izy mitondra izy anao zany izy anao zany izy anao zany izy de tonga de ohatra nisy hafaliana be tanatin'ny foko tao efa za amin'io mbola tsy mifanina tam'le nan'Andriamanitra tamin'ny pasteur Isidore fa tonga de nisy hafaliana be tanatin'ny foko tao hoe mety ho sitranao foana zany zaho ty nambarao de faharoa izy niteny hoe niteneny tamin'ny télé jiaby fandaharana andraisan'olona zany hoe latsiny eny jusqu'à amin'ny zoma maraina fotsiny kanefa nandro amin'io fa miraiky ambin'ny folo de niteny atsika zay nambarako andeha amin'ny trano nany nambarako tamin'ny ramoseko anga hitanao trano io nambarany hitako nambarako trano io niteneniko taminazy de lasa mizay tamin'ny andro miraiky amin'ny folo mizay nandeha tamin'ny 3 heures folakandro nandeha tany tapiko jirenay soratra amin'ny varavarana teo hoe tsy mandray olona zoma hariva de za am'zany mandeha amin'ny andeha amin'ny pasteur Isidore any fa minday vara amin'ny kapila za fa mitondra vara amin'ny kapila feno kapila andesina de rano de zaho anatin'ny bajajo fa mividy silgo matsakotsakoina satria fa tsy zavatra tsakotsakoina zany ty ka dikatina mihitsy ty de loha io atao satroka loha io rehefa tsy satroka de mila tondrana rano foana za am'zany fa sepitra miena za amin'io fa sepitra de faramay nandondona me zay tamin'ny trano pasteur Isidore tana nandondona de nisy vavy ray zay moko nandray anay tao de nambarany fa zay nambarany andeha amin'ny pasteur zay izy tsy mandray olona androany de zoky io mizay niangavy be amizay zany zoko iny hoe azafady fa zay olona vaovao zay mila nahe toriteny taminy de nanitona le toriteny tamin'ny télé de nandeha tany me zany izy nandeha tamin'ny lelan'Andriamanitra tany izy tany tany de nambarany fa izy io mbola reraka boka Tananarivo fa nareo mipetrapetratra eny tsy mandroso de mipetrapetraka tantokotany teo zay za amin'io fa tsy hidiniko tsony ahita anazy am'zany fa tsy hidiniko tsony eo za mivadibadika za am'zany mivadibadika eo foana silgo mitsakotsakoina sady mihina vary misotro rano de niraisina ny lan'Andriamanitra amizay tanatin'ny tamin'ny borony tao amizay de fotoana tsy fandraisan'olona io fa niraisiny foana zay tamin'io zoma io satria mety fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany ranaka anio ny voninahitra aminakahy zany de niraisiny pasteur Isidore me zay de nametrantanina me zaho iny nanontaniana jiaby za hoe ino zavatra mahazo anao de nitantarako teo de zavatra jiaby niteninao tamin'ny télé iny dada ino jiaby zavatra nahazo anakahy pasteur zavatra jiaby niteninao tamin'ny télé iny teo ino jiaby zavatra mahazo anakahy de tonga de fa nametrantany zany ataony délivrance nametrantany tonga de fa henoko nijanona fony dobodoboka iny avy tatrano za nina vary kapila raiky tsy laniko nde vary kapila raiky tsy laniko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tena sitrana alonga za am'zao ty mahafaka mifady any andre 3 andro za zao mandeha amin'ny masoandro mandeha tongotra boka maison de la culture zao jusqu'à tonga amin'ny tsara any tsy zavatra mampanina anakahy za am'zao ty tena sitrana ny sitrahan'i Jesosy fanany voninahitra mijery ame izy ahitoko manokana tompoko manazy zany ny fivavahana zany tsy mijanona ole mitory teny de mampianatra de mitena teny fantatra de mifadianina fa ao anatiny atao hoe fivavahana tompoko ny fanaovan-tsoa sy ny fiadrana zany ny tena fivavahana zay no tonga ny Jesosy naniraka anjely tonga atao amin'ny logement misy any Cornelio ka miteny hoe ny fivavakao sy ny fiantranao de fa tafakatra eo ny ten'Andriamanitra fampatsiarovana zany tsy le vavaka ihany ny tonga tao ny fanina ihany koa lay fiantrana dikan'izay aza atao mandeha ina tahaka ny kirarony ny fivavahanao fa kity ny vavaka de olona manao soa rehefa te ny vavaka ny resana de nisy resaka fanaovan-tsoa ao averiny vakina ny asan'ny apôstoly 10:48 Jesosy avy any Nazareta nandehandeha nanao soa sy nahasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly tsy tena anao délivrance olo anao de miandriany kely atasakafo de mba omeny olona 50 000 tsy malala manome kotirana vavy ty rehefa seky reny momora tsy de vangizy to malala reraka le ihany io e tsy sakafo aio tenenao ny namanao sady manao délivrance anao mametraka kely tsy enao ny miandro ny avinitana ny olona fenao mihitsy ny mametraka kely
Alleluia. Amboleo moa zany raha lasana izany zany tsy hoe toetra omen'Andriamanitra anao fa toetra tian'Andriamanitra hita ao aminao satria efa napetraka ao anatin'ny fanahy masina zay raisinao io toetra io. Misy le hoe vokatra 5 isan'ny vokatra avy amin'ny fanahy, fruit de l'esprit. Misy le hoe œuvre de l'esprit na hoe asan'ny fanahy, misy koa le hoe fruit de l'esprit na hoe vokatry ny fanahy. Ao anatin'ny vokatry ny fanahy misy atao hoe fanaovantsoa. Izany hoe rehefa andraisinao ny fanahy masina miandry an'izay Andriamanitra ny amoahano le vokatra ilay fanahy andraisinao. Ianao zany izy mangataka amin'ny tompo hoe tompo ataovy mahavita manao soa fa ny tompo mitsy rehefa loatra hoe manaova soa ny antony dia zao vitanao le izy satria avy ao anatinao ao. Alleluia. Misy mpivavaka mpitanterelaka fotsiny vavaka hoe marary dia niandro vola omeny rehefa avy eo. Ianao mandianany amin'ny marary any dia vaovao dia ametrao koa izy mba dianany jus dianany sakafo mba matanjaka tsara dia mazotombo sotro rano. Fa raha ohatra moa izy anao fanatitra ho an'ny mpaminany indray andro any matsapa matanjaka ronoany aminao nazaony an'izany aza laviny satria ny baiboly hamzy aroson'olo le olola eo. Nanao efa reraky ny ofaty efa tsisy sakafo efa namarotra omby namarotra tanimbary mba hitsabo-tena mivavaka raha avy mivavaka ho azy anao dia miandry andro vola eo 2 alina mba omena anao mankasitraka raha nava ain'Andriamanitra tsy berany valipitianao sy manome rano mangatsika rany kopako any mpanampony dia mba hoiny ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray nananatra artiste makany amin'ny elo anao am'izao akanjonao zao artiste malaza be dia makany amin'ny elo anao am'izao toetra am'izao akanjonao zao artiste le malaza be mpanaovana izy dia hiapitra spectacle mihitsy dia nomen'le tsay sana 500 000 izy lesany mena ohatriny le mpanompon'Andriamanitra mamindra fo aminao ny tompo. Alleluia. Mamindra fo tampoka olony tao fa nazy voly raha lasana vavimalana tsy hovaina ny fahamarinana satria nomeny olona zavatra ianao. Zay no mahatonga ana misy aminareo a mahavita manolotra zavatra ho ahy nefa na rehefa manao fadisoana ianao tsy mijerany le soa nataonao tamiko ahy fa be desiko mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Lozana hoe paster za tsy ana soa amin'ny intsona aza manao aza manao tsy hovainao amin'ny volanao a tsy hovainao amin'ny sakafo atolotolotrao a tsy hovainao amin'izay zavatra omenao a. Reo zany hoe alaiko ny akanjoko nomenako manao tamin'ny anniversaire alao apita ny séminaire zany petraka tsy azonao hovaina amin'izany a mba hinainao sa tsy mainy tsy mainy ninina soa nataonao tato anatin'ny fiangonana ka higafigafy anao dia selesana fapetra iza olona nanao an'izao tam manao fa moa hitanao azy maheno nareo sa tsy maheno tsy azanao misy rahalao manko fa dia nitangonay andro pastera tadidinao hoe tamin'ny fotoana ohatra an'izao raha nanena monjy an'ity fiangonana ity tamin'iny tadidiko rema fa tsy midika akory zany hoe ivelan'ny lalàna izy tsy azo tapenam-bavitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina soa ataonao tsy manahaka anao tsy anaisana fepetra fa mitovy amin'ny maro ianao ary misoran'Andriamanitra ianao raha mbola raisina ny zavatra omenao satria hitahin'Andriamanitra anao zany mazava sa tsy mazavatra mijery isan'andro isan'andro ianao mijery zavatra azo ny tananao atao amin'ny olona azo ny tananao atao amin'ny afo sorana ny tompo tamin'ny zao niteniko taminareo tamin'ny herinandro teo anatrihan'ny fiangonana tsika hoa rehefa kelikely any anampy fiangonana ivelan'ity fiangonana ity izy na tsy aran'izay teniko zay tsy hoe akorytsika manan-kareny tsy hoe akorytsika manana ny ampy ary ianao aza miandra manana vao manao zavatra fa am'izay eo an-tananao ianao no manao zay misy eny an-tananao tsy hoe akory tsy omposina volanao zay no mahatonga anao mizara vola amin'ny olona nila vola manana tsy hoe tsy omposina volako dia nizarako forebajaty sara le avy ny mpanao baka tamin'ny herinandro iny zay nanabaka tsy hoe tsy omposina volako tamin'ny alarobia teto tena izy ny ananan'olona trosa 500 000 latsaka dia mavitako dao la nitrosako rehetra izy zany tsy anako dia mavitako zay nitenany tety dia mavitako
tsy omposy ary lazaiko anareo fa mireny fotoana reny misy fotoana tena hoe mila mihitsy zay ao an-trano fa tsy ampiasaiko ao an-trano izy fa ampanipoiko any amin'ny fiantrano zay ny amin'ny asa soa mahenao avy hainao sa tsy mahenao misy fotoana zay miaritra no ny amin'ny fanaovatsoa izy zany dia ody ateo mahita remendro izy a mandeha tongotra io vehivavy mandeha tongotra avy any tsisy frébus na ny ariary zay nareo teo hitako teo nareo takaiky mipotra eo am'janona tenimeko fréreo misy fotoana ny ankizy ao an-trano tsy misakafo vomanga avy any namakino ano zareo tao zao teo zay zareo amin'io tao saika tsy an'ny vavako reo fa tsisy fre tonga tany avy ananome fre nefa za manana hiantrana olo maheno nareo sa tsy maheno zany hoe ataoko ataoko tsisy dikany akory ny vady aman-janako tiako reo ary io ihany misambatra amin'ny zavatra ho ataoko fa ataoko zava-dehibe ny tenin'ny tompo ary na baibola zay de milaza samy manao ny namany mihoatra noho ny mora ny mamaly an'izany fa ny manao an'izany manao teneno ny namanao mandiana de manao avao koa toy izany anao anniversaire tsika za koa mba mila costara tena mipli tena hainareo de ozy ata aminay zany tsy mavaky lohany zany amin'ny mpindanitoraka ty cinquième anniversaire atsika 5 zany de mba mila 5 zao eto koa tsisy mety amiko fanetaninarivo misy za tsy akatraty fa zay omeny tompo adenao avao koa sasosy fiantrana azagagy anao raha hitondra 4 reo tena tsisy mpanany reny ny pastera tena manaraka an'izay diako zay koa zagagy fampiasao aloha le filipianina 4 de taingana anao 4 falia amin'ny tompo zao indray lefa izy mahino avy anao posy problème manao tsy anao fa le namanao io tena ny namanao enao zany hoe fa tsy za vereny enao ny tena ny pastera fa tsy za misy mitena nga vany filao enao zany hoe fa tsy za inona ny problème ny olona akaikinao io tena ny namanao le olona akaiko koa zany le olona akaiky zany miany rehefa misy zavatra mihoky izy vo manao raha telo kapoka ny anananao zarao neo ny anakiray de ny anakiroa andrahoy fa tsy hoe efa rogoniny aminao zay vo izaravary anao firy moa ny zanak'Andriamanitra raha ihany tsy hoe telo akory ny zanany de roa ny tazony de ray meny olona fa tokana ny anazy iny no fampizarana de nanana be de be izy rehefa avy teo tsika rehetra io izanany daholo zany hoe le io aminao le ilainao io afafasy fa hiteraka be de be amin'io ianao ny mpamboly tsy mampirina masomboly na ambioka de mpamboly versaille hoe ny vokatra rehetra miakatra de natao nina daholo nandrahony daholo zany tsy mba misy masomboly tao na ambioka mba mafafy ny ray raha lasina valy a fa maninona ka ianao tsy mamafy tsy te hanana tanam-bolany le zavatra ho afafinao raha vola no afafinao hanana tanam-bolombola ianao raha akanjo no afafinao hanana tanam-bolona akanjo ianao zay zavatra fafy za mandena raha miaminy kadoanareo tsaiko akoatrany hoe tsaiko anniversaire any aza manome akanjo efa maro loatra ny anao satria fa namafy akanjo atameritany alleluia raha te hanana tanimbolombaly ianao misy vary amin'ny gony amin'ny taonanao an-tranonao inona tokony ataonao mamafilina mamafaza vary alleluia zay espèce na zavatra tianao jinjay inona atao inony ya sorana ny tompo fa nizy izy pasteur Jean amin'ny acte des apôtres de izy tamiko maly Jesu manamboatra trano de tsika koa nefa ivety tany tsika koa manamboatra koa tsika nefa mbola manofa eto tsika mila taolona 10 galvany anarany de tsy mahay masoandro nareo tahiny tompo nareo mbola faly ve nareo masoandro ary misaona ny tompo
fa zao nitadiavitsika zao tombony trano de mila music fa ny olo tao pasteur amaly de zay koa zy manambola de mila atao lela 10 ambin'ny folo de mety 50 zay misy anaky 7 amina eo tonava fa omena ianao rabisy de tonga eto izy omentsika an'izay izy androany mamparetapotsika ao amin'ny tompo de fiangonana fanany voninahitra fa tsy pasteur didolo na manolotra taolona 2 mètre 50 anaky 7 ny fiangonana acte des apôtres zay tariny pasteur Jean tsy miara-miasa aminy mena ianareo tsy mila tambiny a tanànana misy koa zay de mbola mena izy 5 ambin'ny folo fa eo mitratrany androany etolotra andrareo mpitiavana tompoka fa in'Andriamanitra de misaotra betsaka moa tena resy lahatra any amin'le fampianarana teo tena zava-dehibe reny ary raha ohatra izay daholo ny iaina ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra de ho lasa lavitra de firenetsika ty ny filazantsika osy paoly hoe tady olona mitovy fanahy ny paoly matetika moa fampizarana foana zay amin'ny asan'Andriamanitra fa ny zava-dehibe de hoe fisaorana manokana natolotra ao anareo a fiangonana fanahy voninahitra io moa zay foana hoe ny asan'Andriamanitra zany raha tena ao am-potsika foana de hoe mifampijery misy fotoana atsika misy fotoana zay mba napindrana ba misy fotoana zay mba napindrana bafila ka iny tompony ray nareo mba mamaly fity aminay tena piara-miasa mampiray-kapo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka de hoe fisaorana natolotra aoka itoy fiara-miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria mitanjona de zao hitondra olona ho any amin'i Jesosy mba handraisatsika tsiraray avy valim-pitiany aminy zay rehetra nataonareo de mitomponao maly fitianareo de samy hotain'Andriamanitra tomboa amin'ny fahasoavana mitomboa amin'ny ositra tomboa amin'ny fitahina matretrika zany tena sara pasteur yantoka afaka miditra ny trantsika sara betsaka honakoraka mampiamanto fampianarana fa iainana aza mena zoay zahara iraha tsy manao sotra Jesosy Restaurant mamanao yara samsana kadreman samana yanao namako isau namanao Yesusi ifanara ya Artiba Saraka Amuru kana fanai sana sita Yeah.
Jesosy tia mba omeo azy tsy zavatra tena mahiray ny omeo azy tsy zavatra tena mavesaka amaivana izy fanany voninahitra. eny ary tompoko mbola velona Jesosy reny natao hoe toroteny fampianarana izay fanovana satria ny fiangonana dia toerana fanovana ny olona ao ny olona no mandray fanovana avy amin'Andriamanitra. ao anatin'ny fiangonana ihany koa no ahafahantsika mandray fanasitranana fanafahana famonjena. mbola velona Jesosy ary afaka hiasa amin'ny fiainanao. tao ny namana sabotsy sa fotoana lehibe maison de la culture tsy resa be tsony ny ataoko anao fa dia efa iny izy avoakako aminao eo reny anjarantsika mitsakotsako an'ilay izy raha maresy lahatra anao ilay izy tonga avy anao fa raisinay ampitiavana. sabotsy manomboka amin'ny fitsasan'ny maraina maison de la culture alahady amin'ny valo mety hôtel le bonheur an-tany massage akaiky ny sige bizariny an-tany massage mitsofoka dia mety apampigeton any lolohany dia akaiky eo ny misy ny hôtel le bonheur an-tany massage ndavanandro isaky ny amin'ny 40 amin'ny fiangonana fanainy voninahitra etsy an-tany massage. ary mialarobia fotoana tena miavaka zay ahafahantsika mandray tenin'Andriamanitra hatrany mazotomanao sosy mianatra fa hotahin'Andriamanitra ianao ary andray vanity lehibe rehefa tonga any an-danitra mety dia manararoatra manasa an'ireo mpanompon'Andriamanitra namana izay tsy miavona po hiaraka nome voninahitra n'Andriamanitra aminay misy sabotsy 7 septembre ho avy izao etsy maison de la culture satria natratra 5 taona sady ny fiangonana fanahy voninahitra dia faly zay ny amin'izany dia anasana atsika rehetra izany tohin'Andriamanitra favakatsika. raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fotoana teto androany ravoravo satria olona maro sady nivanginao mialala n'ity fandarana ity sotra Jesosy amen. tsy misy ny fandraisan'olona ara-pitsy fa miomana amin'ny fotoana lehibe amin'ny sabotsysika fa amin'ny sabotsy mifangahita raha te eo anamiko manokana ianao rehefa mirava amin'ny fotoamba afaka sabotsy dia afaka maka rendez-vous dia raisiny ianao any am-piangonana amin'ny fotoana izay alamina ao am-piangonanao tohin'Andriamanitra. Pasteur Isidore niaraka taminao teto avy ao fiangonana fanany voninahitra dia misy koa ny alibavaka androany rehefa avy eo manomboka amin'ny 7 ralina amin'ny fiangonana fanany voninahitra tany masaza zay anasana antsika te handray hery ara-panahy te handray tenin'Andriamanitra te handray fahasoavana avy ao amin'ny tompona avy any amin'ny fiangonana maro samihafa zaka tsy manana alibavaka ianao androany raha te hiaraka hitady an'Andriamanitra aminay tongava fa raisinay ampitiavana ianao tenin'Andriamanitra filipo tompoko. fanany voninahitra fandarana ahafahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao. ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra.